manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Manona ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika rehetra tompoko a. Tafaradalana iray eto amin'ity fahitalavitra mahafinaritra ity a. Mbola ao anatin'ny fianarana ny Baiboly foana moa zany tsika ao anatin'ilay manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy a. Tsy kivy izay mampianatra anareo satria ny tenin'Andriamanitra raha teo dia milaza manao hoe arakaraky ny andianana no hitomboana. Raha teo dia maro ihany koa ny olona izay nanolo tena ho an'ny tompo a, ary maro amintsika ihany koa moa no mijovavan'olombelona fa natsapa ny fitahin'Andriamanitra sy ny fanasitranana afaka tamin'ny famatorany ny fahotana sy ny asana démonie maro isan-karazany a, ary fampahirezana ho anay ny mahita ny hoe olom-bo avonjy ao anatin'ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Miarabanao ihany koa ny tenako pasteur. Manona ny fiadarana tombona pasteur Tovy dia miarabantsika menakavy tompoko. Mialohan'ny hamakinan'ny boky Mpitsara toko faefatra dia andelotsika zany hiaraka hivavaka ho anao ny tenako raha ao anatin'ny tsy fahasalamana na misy zavatra mety manavesatra ny foa sy ny saina maneritreritsa ao dia ametro tanana eo amin'ny fonao fanasitrana anao ny tompo amin'izao fotoana izao. Ry Andriamanitra rainay eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy a, manana ny anjara fanompona eto amin'ity fahitalavitra sonjam-peo ity. Mametraka ambavaka tompo mba ianao mihitsy ny anositra sy anendry ny mpanomponao, ary ametraka ny teny eo ambavanay amin'ity fotoana anio ity. Ny teninao ihany koa dia manambara tompo a fa manasitrana, manafaka, mitondra fampahirezana, mampitombo finoana ary manongotra ny olona ao anatin'ny fanaon'izao tontolo izao ka manome azy fiainana be dia be. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo za dia manasitrana an'ireto olon'ireto no ny herin'ny dikapoka tamin'i Jesosy, ny herin'ny ràn Jesosy izay nalatsaka ho an'ny olona, dia manasitrana ny marary, manafaka ny aretina rehetra, manaisotra ny fanaintainana, mampiena ny fivitosana ary manongotra tany foton'ireto karazana aretina kansera na aretina tsy sitrapanafody, dia isotranina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kery avy Nazareta. Ireo olona tratrana fanaintainana anatin'ny fo, mavesatra ny fony, marary ny fony, tratrana fahavesarana sy alahelo diso tafahoatra loatra, anio a ao anatin'izao vavaka izao dia manjavona izany loharanona retina izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mino ny fiasan'ny herinao sady atompo amin'ireto olona izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, ary eo anatin'ny fandrenesan'ity teny ity dia hisy herin'Andriamanitra ikorina, ny herin'ny ràn Jesosy ikorina, ny herin'ny fanasitranana ikorina amin'ity andro anio ity amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Ao amin'ny bokin'ny Mpitsara toko fahefatritsika, raha toka manana Baiboly ianao dia afaka manaraka n'izany vaky teny izany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ny nampahorian'ny Jabina ny Israely sy ny namonjen'ny Debora mpaminany vavy azy. Ary ny zanak'Israely nanao izay ratsy io mason'i Jehovah indray rehefa maty Yehoda, ary Jehovah nivarotra azy eo an-tanan'ny Jabina mpanjakan'ny Kanana, izay nanjaka tany Azora ary Sisera, izay nonona tany Aroseta ny Jaintilisa no komandiny miaramilany. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely fa nanana kalesy vy 700 Jabina, ary nampahory fatratra ny zanak'Israely 20 taona izy. Ary Debora mpaminany vavy vadiny Lapidota no nitsaran'Israely tamin'izany andro zany, ary izy nipetraka teo ambanin'ny hazo
rofian'ny Betela teo anelanelan'ny Rama sy Betela tany amin'ny tany avonan'ny Efraima ary niakatra ho any amin'ny zanak'Israely, niakatra ho any aminy zanak'Israely ho tsaraina. Ary Debora naniraka ka niantso ho an'ny Baraka zanaky Abiloama tany Kadesy Naftaly ka nanao taminy hoe moa tsy efa nandidy va Jehovah Andriamanitry ny Israely nanao hoe mandehana ka makanesany amin'ny tendrombohitra Tabara ary mitondra i ray alin-da amin'ny taranaka Naftaly sy Zebulona hiaraka aminao dia hoentiko eo aminao eo amoron'ny ony Kisona sy Sera komandany miaramila ny Jabina mba amin'ny kalesiny sy ny vahoakany marobe dia nanolotra azy ho eo an-tanany aho ary hoy Baraka taminy raha andeha hiaraka amiko ianao dia andeha aho fa raha tsy andeha hiaraka amiko kosa ianao dia tsy andeha aho ary kosa izy andeha hiaraka aminao ihany aho kanefa tsy ho voninahitra ao zao alehanao zao satria eo an-tanam-behivavy no ivarotany Jehovah ny Sisera dia nenga Debora ka nandeha niaraka tamin'ny Baraka ankany Kadesy ary natsony Baraka ho an'ny Kadesy Zebulona sy Naftaly dia nisy ray alin-da niakatra nanaraka azy ary Debora niara-niakatra taminy ary Berakenita efa nisaraka tamin'ny Kenita zay avy tamin'ny taranaka Obaba zao dany Mosesy ary nilasy ambara-pahatonga ny teo amin'ny azo terembita ao zananima izay eo akaiky anilan'ny Kadesy ary nisy laza tamin'ny Sesera fa Baraka zanaky Abenoama niakatra ny tendrombohitra Tabara dia nangon'ny Sisera ny kalesiny rehetra dia kalesy 700 sy ny vahoaka rehetra zay niaraka taminy avy tany Harosetany Jentilisa akany amin'ny ony Kisona ary hoy Debora tamin'ny Baraka miakara fa nino andro anoloran'i Jehovah ny Sisera eo an-tananao tsy mivoaka eo anoloanao va Jehovah dia nidiny Baraka sy ny olona iray alina nanaraka azy avy tany an-tendrombohitra Tabara dia nampifaritany Jehovah tamin'ny lela-tsabatra Sisera teo anoloan'ny Baraka sy ny kalesy rehetra ary ny miaramila rehetra dia nidina niala tamin'ny kalesy Sisera ka nandositra nandeha tongotra ary Baraka nanienjika nanaraka ny kalesy sy ny miaramila ny hatrany Aroseta dia lavo ny lela-tsabatra avokoa ny miaramila ny Sisera rehetra tsy nisy niangana na dia ray akory azy ary Sisera nandositra nandeha tongotra ho any amin'ny layany Jaela vadiny Berakenita fa niavany Jabina mpanjakany Azora sy ny mpianakaviny Berakenita dia nivoaka Jaela hitsehina ny Sisera ka nanao taminy hoe miakara tompoko lahy miakara ty amiko aza matahotra ary rehefa niakatra ho eo aminy ao manday izy dia norakofany lamba firakotra ary hoy Sisera taminy masina ianao meo rano kely osotrotro fa mangetaeta aho izany dia nanokatra ny siny hoditra nisy ronono izy ka nomeny osotrony ary dia norakofany ray izy dia hoy izy taminy mitsangana eo ambaravaranyilay ka raha tahiny misy avy ka manontany hoe misy olona vato dia ataovy hoe tsia dia naka tsy manday Jaela vadiny Ebera sady nitondra tantarana teny an-tanana ka nitsatsaika anakeo aminy dia natsatony tamin'ny firifany tsy manday ka niatra tamin'ny tany fa efa reniko ny torimaso Sisera satria sasatra ka dia maty izy ary no niindro avy Baraka manenjika ny Sisera dia nivoaka azy Jaela ka nanao taminy hoe avy aty fa asehoko anao ny lehilahy zay tadiavinao ary efa tonga tao aminy izy dia indro ny fatany Sisera niampatra teo ary ny tsy maday teo amin'ny firifany dia nahetrin'Andriamanitra teo anoloany ny zanak'Israely tamin'izany andro zany Jabina mpanjaka ny Kanana ary ny tanàna ny zanak'Israely niahery tamin'ny Jabina mpanjaka ny Kanana mandra-pandringany azy Pasteur Hertine. Ia zava-dehibe zay Pasteur Tovo ka tsika lesona indray ny zavatra ampianarintsika amin'ny rahalahy eto moa zany dia miezaka tsika tena hoe atonga ny olona takatra ny tena fihevitr'Andriamanitra miezaka tsika amin'ny rahalahy tsy dia hoe andalina lalina be any amin'ny zavatra tsy takatry ny olona fa any amin'izay tokony ho takatry ny olona rehetrarehetra na nianatra na tsy nianatra na ny ambany na ny ambony na ny atonontonony dia mila mahatakatra n'izay hoe inona ny tena hevitr'Andriamanitra mahakasika ny zao zavatra izao atao amin'ny boky Mpitsara toko faefatra moa zany zao marihana ny tantarantsika ary hahitana zavatra anankiray ny hoe ny nampahoriany Jabina ny Israely
sy ny namonjeny Debora mpaminany vavy azy namonjeny Debora mpaminany vavy azy ozy eo andiny voalohany hoe ary ny zanak'Israely nanao zay ratsy eo mason'ny Jehova rehefa maty Ehoda ary Jehova nivarotra azy teo ampelantanany Jabina mpanjakany Kanana izay nanjaka tany Azora ary Sisera izay nonona tany Harosetany Jentilisa ny komandany miaramilany dia nitaraina tamin'i Jehova ny zanak'Israely fa nanana kalesy 700 Jabina ary nampahory fatratra ny zanak'Israely 20 taona izy. Io zao dia hitantsika tsara pasteur Tovo hoe tsy ny devoly no nanafika ny zanak'Israely. Tsy ny devoly na ny fahavalo no te-hampahory ny zanak'Israely fa voasoratra mazava tsara mihitsy hoe ary ny zanak'Israely nanao zay ratsy teo mason'ny Jehova indray andiny faharoa ary Jehova nivarotra azy teo tanany Jabina mpanjakany Kanana. Voalaza mazava tsara zany hoe tsy hoe famosaviana no nazo ny zanak'Israely. Tsy hoe devoly manafika fotsiny hoe no tafihan'ny devoly izy dia maty. Tsy hoe asan'ny fahavalo fa zavatra voasoratra mazava tsara eto hoe nanota izy ireo, nanota ny zanak'Israely, nanao zay ratsy ny zanak'Israely, nanao zavatra tsy mety ireo zanak'Israely, nanao zay nampalahelo an'Andriamanitra ireo zanak'Israely. Dia io zao voalaza Baiboly eto hoe natolotsy Jehova ho resy teo ampelantanany fahavalo. Io no tiana ho tenenina pasteur Tovo hoe misy fotoana indray manko tsika efa zatra foana an'ilay délivrance hoe délivreo a pasteur fa manana olana arabola, délivreo fa mikorotana ny tokantranoko, délivreo fa enjehan'ny fianakaviako, eto mambavaka pasteur tsofo-rano fa tsy tia daholo ny olona rehetra, mikatona ny fiainako, bloqué ny asako, amiatrao tanana mihitsy aloha fa bloqué ny fiainako, tena tsisy ninina mandeha mihitsy. Dia mieritreritra zany tsika pasteur manao hoe le fahavalo ny tena mahery, le fahavalo ny tena manao zay tsindry azo lena mihitsy. Fa misy zavatra tena mila dinihana pasteur satria teto dia Jehova mihitsy ohatra izy hoe nivarotra zany hoe namidy mihitsy ny zanak'Israely hoe io amidy eo ampelantanany fahavalo. Misy fotoana tsy ny devoly no manao zavatra ny fiainan'olona pasteur fa Andriamanitra mihitsy no mitsangana miady amintsika mpino. Andriamanitra mihitsy no mitsangana miady aminao vokatry ninona tsotra be le izy nisy fahotana tao, nisy zavatra nampalahelo an'Andriamanitra tao, nisy zavatra izay zavatra nataontsika ka nanao zay nampalahelo an'Andriamanitra tao dia tsy ny fahavalo no mitsangana fa Andriamanitra mihitsy manolotra anao. Ary za dia miteny pasteur fa rehefa Andriamanitra no manomboka mitsangana miady aminao zay tsy tafavoaka ao ianao raha tsy fibebahana, tsy misy délivrance mahafaka anao zany raha Andriamanitra no mitsangana miady aminao. Fa tsy maintsy mila fibebahana, tsy maintsy mila fanenenana, tsy maintsy mila fandiniha tena lalina. Inona ny antony zao zavatra izao? Satria eritrereto tonga hoe voalaza Baiboly amin'ny andiny fahatelo pasteur 20 taona ny zanak'Israely no nampijalian'ny fahavalo vokatry ny fahotana. Io no tenena amintsika menakavy mpanaraka an'izao fandarana indrindrandrindra pasteur rapino ianao. Za tena miteny amintsika pasteur miteny an'ireto olona ireto. Tsy mino zavatra tsy azoko inona aloha voalohany dia ny hoe tsy ahoany ianao tsy maninona dia ho ampijalian'ny Andriamanitra ao. Andriamanitra le rainao, Andriamanitra le nanolotra amin'ny Jesosy mba hamonjenanao, Andriamanitra ray ilay nanome zanany lahatokana ho faty teo ambony hazo fijaliana nafono anao dia ho tampotampoka eo ianao ampijaliany tsy ahoany. Tsy marina zany pasteur Tovo hoe ho ampijalian'Andriamanitra ianao fa naninona ianao no nampijaliana zay ray. Tsy azo inona zany pasteur hoe tsy ahoany ianao dia ho ampijalian'Andriamanitra fotsiny. Faharoa dia ny hoe mpanompon'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra ianao, dia avy ny devoly isetrasetra aminao, avy ny devoly ila iady aminao dia io tokoa ianao fa potika, io ianao fa resy. Tsy mitombona koa zany pasteur. Ianao ve manana ny fiarovana Andriamanitra?
ianao misy anjely miambina anao, ianao misy rainao zay matanjaka miambina anao, ahoana moa ianao no avelan'i jesosy no avelan'andriamanitra ho ampitsavony fahavalonao fotsiny zao. Tsy mitombona zany pasteur, fa io no orana amintsika kristianina. Tsika zany mihinana voamanadino, mihinana voamanadino ahoana moa zany? Avy manota isika, avy manao zay mampalahelo an'andriamanitra tsika, avy manao zay zavatra mampatezitra an'andriamanitra tsika, de ohatra ny adinidinotsika zay hoe nanao an'izay tsika, de io ianao tratrina olana, io na tratrina problème, de nandray andriamanitra nomenao tsiny, de ino ianao fa hoe mitady tsodrano, io ianao fa mitady vavaka, io ianao fa hita mambavaka. Raha lasana bavitra zany ny vahaolana. Mila fibebahana lalina, mila fibebahana sy fandiniana tena hoe tompo fantatry fa noho ny fahotako na tonga an'izao, noho ny eloko na tonga an'izao, noho ny faratsy toetrako na tonga an'izao, noho ny adalako na tonga an'izao, ka zao mibebaka tompo, mifona jesosy. Izany pasteur na tonga andreto zanak'Israely reto, volantsindriny ny baiboly tsara hoe nanao zay ratsy teo mason'i Jehova de namidin'i Jehova teo am-pelatana fahavalo. Inona zavatra ilaina? Ny zavatra ilaina pasteur tsotra be, fifonana, fibebahana, fanoloran-tena, fa tsy fanamarina tena, tsy délivrance fotsiny, tsy hoe andana mitady pasteur ianao hivavaka ao anao, fa tsy maintsy mifona ianao tratrana zavatra tsy vovahanao atao tokantrano ato. Inonao misy zavatra tena mavesatra ao amin'ny tanan'i Jehova eo aminao, tena ianao hoe mavesatra de mavesatra zavatra anankiray lasany bavy, misy zavatra mila dinianao. Raha pasteur anao mijery an'ity fandarana ity, raha mpanompon'andriamanitra efa ela nanomponany tompo, tsy ndriko tsara, ela no nanomponany tompo, kanefa ny enonao mihitsy amin'izao fotoana zao hoe misy zavatra tsy hitanao zay fomba mahana azy, aza manamary tena, aza mametsiny ny hafa, aza maika fotsiny androka devoly, aza maika anozon'olona, aza maika hoe zao tsika zanak'andriamanitra tokony mpandresy. Baiboly de miteny hoe mihoatra no mpandresy ianao amin'ny alalan'le tianao. Fa saingy raha mbola eo le zavatra mampalahelo an'andriamanitra io, raha ohatra ianao ka tara amin'ny fandraisana fanapa-kevitra, amin'ny fibebahana, de ho tara ihany koa ny famonjena ho anao. Amin'ny fotoana ianao tara ka tsy mahalala zavatra tokony ataonao, de ho tara koa mivanimbavaka ao. Misy amintsika am'izao tena mivoaka sepotra ao anaty olana, voaka sepotra ao anaty olana, ary tena miady amin'ny devoly, miady amin'ny fahavalo. Misy zavatra anankiray mila ataonao anefa, misy fibebahana lalina mila raisinao, fifonana lalina mila ataonao, de mandamy mazatra rehetra ny tompo pasteur to. Na zay mihitsy pasteur lay principe atao anatin'ny baiboly a, misy fotoan'andriamanitra manao fahagagana izy. Raha to zany misy olona mieritreritra hoe hanolotra ny tenany a ho an'andriamanitra, na dia mbola atao hoe olona sambany voanompo an'andriamanitra ny olon'ireny, de mihetsika andriamanitra amin'ny alalan'ny fahagagany mba hanafahany a sy amonjenany lay olona zany. Misy vanim-potoana ilaina ny délivrance. Raha misy olona zao ohatra hoe tsy mahita tory ianao amin'ny alina fa manofy zavatra hafahafa ianao, mety hoe manofy tsindriana fanahy ianao na manofy biby lava maro isan-karazana, reny zao de signe anankiray amantarana fa tafitranasana devoly le fiainan'le olona rehefa manomboka ohatra manofy menarana, manofy biby mampitahotra, manofy milentika any anaty fotaka na any anaty toerana anankiray maloto, dia reny zany a famantarana fa tafitrasana devoly le fiainan'lay olona. Misy vanim-potoana koa nefa ny rehefa tsy ampy hivavaka ny olona, ny mpanompon'andriamanitra anankiray, dia avy aty ivelany misy karazana atakina devoly ohatrany hoe famisaviana. De amin'ireny le famisaviana reny a zavatra ilaina rehefa tratran'ireny zany de mampitombo hery miditra ao anatina tontolona fivadikanina na ao anatina tontolona vavaka, de manatona mpanompon'andriamanitra ao anatin'ilay atao hoe délivrance. Fa misy andraikitsika mpanompon'andriamanitra araka ny fanazavany efa nentina teo, de ny fahababona nazo andreto zanak'Israely reto nandritra ny 20 taona, nandritra ny 20 taona, de andriamanitra mihitsy no nivarotra anreto zanak'Israely reto teo ampelatana ny fahavalo. Ohatrany hoe babo nandritra ny 20 taona teo ampelatana ny fahavalo ary tsy tafavoaka tao mihitsy, tsy tafavoaka tao. Ny zavatra
ny laina tao anatin'izy ireo dia ny fibebahana. Zany hoe araka ny tenin'ny pasteur teo hoe tsy afaka na délivrance le izy, tsy afaka na firaisan-tsaina na mambavaka na mpanompon'Andriamanitra hafa le izy na hoe intercession, fa tsy maintsy fibebahana satria mazava tsara le teny teo hoe nanao zay ratsy teo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe misy karazana mpanompon'Andriamanitra kristianina zany zao mijery an'ity fandaran'ity zao ianao, mijery an'ity fandaran'ity ianao eto Madagasikara na mety aty ampitan-dranomasina ty, de ao anaty lavaka mihitsy ny fiainanao am'izao fotoana zao. Na ianao za de mieritreritra ny tenanao hoe narian'Andriamanitra angamba za, ary mety ho tena marina ihany zay, tena sepotra mihitsy ianao anatin'ny ady ao, de mieritreritra ny tenanao nefa ianao za manompo an'Andriamanitra, za mivavaka no marina nefa de ity misy karazana fahotana na karazana eloko ateny efa ratsy de ratsy mihitsy ny mampiletika anao anatin'io lavaka zay mahazo anao io, ary miandry ny fiverenanao Andriamanitra, miandry ny fibebahanao Andriamanitra. Misy amintsika nefa vita batisa efa nanolo tena ho an'Andriamanitra, de taty aoriana ianao niverin-dalana niemotra ny ala tamin'Andriamanitra, de am'izao fotoana zao anao potika sy rava tena manenina tongotra aman-tanana ianao, de Andriamanitra nefa efa miantso anao amin'ny alalan'ile hoe fampitena zay mahazo anao io, ary amin'ny alalan'io no isotoman'Andriamanitra sy anarenan'Andriamanitra. Zany ane ny mahatsara ny kapoka ao andraindray, ny kapoka zany tsy voatery ho ratsy foana, ny fizatoetra tsy voatery ho ratsy foana, fa reny zavatra mamay zay mahazo atsika reny ny lalana anankiray mbola amoazan'Andriamanitra atsika indray, ary mazava ho azy fa tsy maintsy mandalo ao anatin'ny fibebahana araka ilay teny soratra masina manao hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa zay mitsotraka mafy azo no azo famindra-po. Ao amin'ny Isaia 1:20 misy teny anankiray fatatsika loatra manao hoe tena mpanompon'Andriamanitra mihitsy no tenenin'Andriamanitra anio, avy ary fandahatra isika ho Jehova, fa na dia tahaka ny jaky azy ny fahotanao de ho tsondrina, dia ho diovina ho tahaka ny oram-panala, atao mangatsakatsaka tahaka ny sily, tahaka ny volon'ondry fotsy, hoy izy mivolazan'ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra zany tea mitra-pihavanana amin'ny olona anankiray zay tena lavo ao anatin'izay fahotana zay. Fa ny zavatra anankiray koa pasteur eto amin'ity Mpitsara toko voalohany ty, satria mianatra mianatra boky Mpitsara moa tsika, Mpitsara voalohany Mpitsara toko faefatra am'izao fotoana zao, dia ny fihetsiky ty vehivavy anankiray atao hoe Debora ty, fihetsiky Debora. Ny zavatra nahavariana raha mamaky an'ity andalatsoratra masina ty de hoe fanakaiza daholo ny lehilahy rehetra, tena tsy nisy lehilahy tafajoro teo. Zany hoe ny akamaroan'ny lehilahy rehetra zany teto de tena nanadino lay antson'Andriamanitra. Nahoana no ny vehivavy anankiray sisa no hita tableau teto, fa ny akamaroan'izy rehetrarehetra de tsisy hita intsony, tsisy hita intsony. Nisy ihany fa ty lehilahy anankiray atao hoe Baraka ity, kanefa io lehilahy Baraka io aza dia lehilahy azo everina ihany tahaka ny kanosa satria rehefa tena raikitra ny ady dia ozy izy manao hoe za ozy ry Debora za tsy andeha raha toy ianao ka tsy miaraka amiko, ary na de nanazava azy Debora hoe izy ty eny ry Baraka ka tsy ho voninahitra ao satria eo an-tanam-behivavy no anoloran'i Jehova ny fahavalo, dia i Baraka miteny manao hoe andao fotsiny ianao miaraka amiko satria tsy ho vitako za samirery ny miady amin'ity fahavalo ty. Ina moa zahara tiana pitaina ao anatin'le izy hoe misy fotoana rehefa tena ao anatin'ny ady mamay tahaka an'izao de tsy voatery ho lehilahy no mijoro, fa na de vehivavy azy ianao ka manana fahasahina, na de vehivavy azy ianao ka manana ny herin'Andriamanitra ao anatinao, de tsy akijery lehilahy sy vehivavy tsony izy ty, fa tena hoe atao zay amonjenany zanak'Israely zay tena fa ao anatin'ny aisina, ao anatin'ny faharavana sy ao anatin'ny faharesena tanteraka tam'izany fotoana zany. Ary Debora de tena nitomba an-da mihitsy ny amonjena ity zanak'Israely ty tam'izany fotoana zany. Ary za de manentana antsika hoe oralahy, tokony ho fiatsika ho aseho atsika ralahy indrindrandrindra tsika dada atao anatin'ny tokantrano, ny hoe ny olona anankiray tena lehilahy atao anatin'ny baiboly de ny olona tena manompo an'Andriamanitra,
mifanohitra ny fomba fijery am'izao fotoana zao hoe ny olona mivavaka indray lasa ohatran'ny saribavy ny fijery sasany azy fa ny marina atao anatin'ny baiboly ny tena lehilahy zany de tena mivavaka zany tahaka ny abrahama isaka jakoba mosesy josoa zay efa nianarantsika teto tahaka ny josefa nijoro tamin'ny sitrapon'andriamanitra sy ireo mpanompon'andriamanitra be lehibe atao anatin'ny baiboly zany ny tena lehilahy zany ary tena tokony itsika lehilahy zany tena maneho eo anivon'ny ankohona atsika maneho eo anivon'ny firenena ray manontolo fa anisan'ny faharesena lehibe ho an'ny zanak'israely ny tsy fijoron'ny lehilahy tamin'izany fotoana zany ny tsy fijoron'ny reto ralasy ray mpianakaviana tamin'izany fotoana zany dia maneho faharesena teo amin'ny zanak'israely manontolo ary zany na tonga ny debora ny resy lahatra hoe tsy ho voninahitra ao ane tiry baraka fa nahoana no zany ho tao aminao kanefa moa no le fitiavana ny zanak'israely manontolo de nijoro ihany ty vehivavy atao hoe baraka tia pasteur zay le izy io pasteur anisan'ny ady hevitra eo anivon'ny fiangonana eo anivon'ny fiangonana le hoe vehivavy afaka mitoroteny vehivavy afaka mitarika fotoana vehivavy afaka mandraindraiky zao ampiangonana satria misy an'le tenin'andriamanitra iny be da be zany aty amin'ny izy daholo izy reny pasteur Korinthiana voalohany toko faraiky ambin'ny folo le hoe ny vehivavy tsy mila mangina ao ampiangonana azanao jerentsika atao amin'ny ana aloha am'zany pasteur atao amin'ny Timoty moa zany misy an'le adevitra iny ny vehivavy tiako angina ao ampiangonana ary tsy mila miteny sisa tatsika an'izy hoe ery amin'ny toko faharoa Timoty voalohany toko faharoa pasteur andiny fafiry izy iny andiny fa raiky amby folo aoka ny vehivavy hianatra mangingina ka anaiky tsara fa ny vehivavy tsy avelako ampianatra sy anapaka ny lehilahy fangina ihany fa iadama no natao voalohany voaefa zay zao de misy ten'andriamanitra ohatrany koa angambany Korinthiana any misy ny ten'andriamanitra iny mampahafantarany hoe ny vehivavy tsy tokony andraindraikitra maninona no misy pasteur vehivavy zany tsy tokony anao ninina ao ampiangonana hevitra diso zany pasteur hevitra diso zany eto zao Debora tena nandraindraikitra mihitsy fantanina mipetraka hoe afaka miteny ve ny vehivavy afaka manao pasteur ve ny vehivavy afaka mitoroteny ve ny vehivavy eo ampiangonana sa tsy afaka valo ny tsotra be pasteur afaka mitoroteny ny vehivavy afaka mandraindraikitra ny vehivavy afaka tena miteny ny vehivavy afaka mitoroteny mitondra ny afatra andriamanitra ny vehivavy satria nahoana izaraiko roa aloha le hevitra zany pasteur ary ho azavaiko tsara amin'ny akapobeny aloha zany ary le Timoty voalohany ty ndrasitsika de mazava tsara mihitsy ny tenin'andriamanitra atao amin'ny Timoty ty hoe tsy avelako izy averiko vakenany zany andiny faraiky amby folo aoka ny vehivavy angina aoka ny vehivavy hianatra mangingina ka manaiky tsara fa ny vehivavy tsy avelako ampianatra na anapaka lehilahy fa angina ihany izy tsindriny tsara fa ny vehivavy ozy izy tsy avelako ampianatra na anapaka lehilahy fa angina ihany izy misy lafiratsiny azavaiko kely le resaka mba tonga atsika tsy tonga koa de hoe tsy maintsy zona zao misy lafiratsiny ihany ny vehivavy pasteur de malemy ny ao amin'ny fony ao malemy ao amin'ny sainy eo ndraindray tsy de mazaka ady hevitra fa ny azy rehefa hoe zay de zay ny vehivavy de hitanao hoe be sentiment fihetsepo ary matetika raha oarina ny lehilahy sy ny vehivavy dia mandrakariva ny vehivavy miainga amina fihetsepo miainga amina sentiment miainga amina izy tsy mijery hoe inona ny tena tokony atao fa tena le fihetsepo ny azy zany matetika ny tena lasa mialoha zay ray ary rehefa ny vehivavy zay no manangan-javatra dia somary malemy ihany ny zavaratsangany zany raha oarina amina lehilahy zany no mahatonga ny hoe ny akamaroan'ny filoham-pirenena rehetra eraky zao tontolo zao de lehilahy daholo ny akamaroany fa maninona ny lehilahy satria ny lehilahy matanjatsaina kokoa ny lehilahy afaka miatikady kokoa lehilahy afaka mitarika kokoa raha mijery ianao ny miaramila de akamaroan'ny miaramila lehilahy daholo
mety misy any vehivavy a fa vitsy anisa na gendarme na polisy vitsivitsy any fa ny akamarony lehilahy daholy raha mijery anao mpitatana orinasa lehilahy daholy ary ohatr'izay ihany koa ny pasteur ny akamarony lehilahy daholy zany akory tsy midika fa tsy misy vehivavy filoham-pirenena mihitsy misy any vehivavy fa vitsy zany akory tsy midika fa tsy misy vehivavy manao chauffeur mihitsy chauffeurna taxi misy any chauffeurna taxi fa vitsivitsy misy any chauffeurna taxi be fa vitsivitsy misy any mpitondra orinasa matanjaka vehivavy fa vitsivitsy fa ny akamarony lehilahy satria amin'ny akapobeany lehilahy ny vehivavy azavady de hitana hoe somary manana kely ny fahalemeny na any anatin'ny fony ny resaka sentiment ny resaka fietsepony dia somary hita ihany izy hoe malemy zany na amin'ny fitondrana fiangonana de hitanao ihany izy hoe malemy zany zay zany na tonga ny baiboly hoe angina ihany ny vehivavy kanefa pasteur rehefa tsy misy ny lehilahy vonina ny hitsangana de tsy maintsy mitsangana ny vehivavy azonao zany zany hoe raha mbola misy lehilahy zany afaka manatanteraka de tokony anao foana ny lehilahy ohatra amin'ny chauffeur automobile raha mbola misy lehilahy tokony avita de tokony lehilahy ihany no mitazona volant fa rehefa tsisy lehilahy afaka manao hoe lasanao jerena fotsiny ve io tsy maintsy mitsangana ny vehivavy raha misy lehilahy afaka amin'ny chauffeurna bus de ny lehilahy ihany mbola mitondra ny rensprit fa rehefa tsisy lehilahy tsony voniny afaka manao ny vehivavy rehefa tsisy lehilahy iny tsony hitondra firenena de mazava be miakatra ny vehivavy ary ohatr'izay koa ny fitondram-piangonana matetiky rehefa tsisy intsony lehilahy afaka tena mifeny fiangonana tsy maintsy mitsangana ny vehivavy ny zavatra raha ny baiboly teto toy izy hoe tsy avelako anapaka io zany pasteur za zany tena milaza pahabe maso mihitsy eto hoe malemy kokoa ny fiangonana ny zavatra anakiray raha vo ny vehivavy tsy hoe ratsy le izy pasteur tsy indrina tsara fa na Debora rany tena zay tamin'ny baraka ozy Debora hoe ianao ny ny raha nandeha anafika kanefa raha miteny anao hoe andao hiaraka amiko ry Debora atsoky anao Debora hiaraka amiko de tadidio fa lasa tsy voninahitra ao satria eo tanam-behivavy no anolorana ny sisera lasa ianao ndray tsy mahazo voninahitra fa le vehivavy na Debora resy lahatra an'izay hoe tokony anao de aloha fanapahana ho anao fa rehefa tsy nety izy ty baraka de nazavainy Debora tsara vonina hitsangana fa saingy zao omenatsy ianao tsy ho voninahitra ao fa lasa za zany no an ka raha tsorona zany nretsaka ny fampianarantsika zany pasteur zao afaka mitory ny vehivavy rehefa tsy isy tsony ny lehilahy afaka mitondra eo na omen'ny lehilahy lalana tsy indrina tsara zay omen'ny lehilahy lalana izy hoe io ataovy io taterao andana aloha ianao manao eo ambany fanapahan'ny lehilahy ny vehivavy fa resaka fanapahana zany eto pasteur io ny tena napasary piaram-paoly eto amin'ty timoty ty resaka fanapahana zay no mampanahirana kely andren'le hoe fiangonana zay tena hoe vehivavy zato isanjato no manapaka am'le fiangonana afaka mandehany le pasteur le fiangonana afaka mandehany fa tsy de tena lasa lavitra raha vo tsy misy fanapahana miainga avy amina lehilahy izy io fa tsy fahotana raha mitory-teny ny vehivavy tsy fahotana raha miresaka ny vehivavy tsy mifahotana raha mananambara ny vehivavy fa saingy eo ambany fahefan'ny lehilahy asa raha mazava zany teny zany pasteur eo ambany fahefan'ny lehilahy eo ambany fanapahany lehilahy fa raha vo io vehivavy io ny tonga de hoe manapaka zato isanjato ao de jereva nge ny fiangonana entiny fa somary hitanao ihany hoe vehivavy no manapaka misy zavara somary mipatinina kely ihany hoe pasteur raha hoarina amina lehilahy ary na de Deborara nanak an'zay zay zany no anitsina nre fampianarana ireny tsy hoe fahotana mafaty ny vehivavy raha mandray micro na mandray toriteny na any tsy hoe fahotana mafaty ny vehivavy pasteur tsy fahotana mafaty fa saingy so kosa eo ambanin'ny fahefan'ny lehilahy na hoe mahazo lalana avy amina pasteur lehibe izy lehilahy de zay fahefany zay safia zany tsy lay fahefan'le vehivavy no mitondra eo fahefan'le lehilahy izay nanome fahefana azy ary de zay no mahatonga ny fiangonana mandroso fa tsaratsara nefa raha mbola misy ihany ny lehilahy
de miakatra ihany lehilahy fa rehefa tena tsisy tsony amintsika zao pasteur misy ihany ny pasteur vehivavy vitsivitsy misy pasteur vehivavy vitsivitsy eo amin'ny sehatra afahan'ny manatanteraka ny asa izy de manatanteraka ny asa zay nametrahany tompo azy fa tsy vehivavy no manapaka ao am-piangonana fa misy fahefan'ny lehilahy tsara ao fa mena fahefana ny vehivavy afaka am'teny zay zany fanamarina zany io pasteur tena tsorona fa adihevitra be amina fiangonana maro izy io a adihevitra be mihitsy le hoe aminareo tao misy pasteur vehivavy mivehivavy ngany vehivavy afaka mandray micro tsara pasteur eo amin'ny sehatra zay nanomezan'ny lehilahy azy fahefana pasteur tofa ranomarina izy io a dia fandaminana raha baiboly fandaminana ny fiangonana zay nomeny tia Paoly sy Timoty ny fiangonana tamin'izany fotoana izany satria raha tsy misy fandaminana ny fiangonana dia misaviritaka ambony ambany izy io araka amin'ny teny soratra masina hoe Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana sy ny filaminana ka raha tsy misy fandaminana zay a dia mikorotana le fiangonana zay no mahatonga ny apôstôly Paoly ny teny manao hoe avelao angina ny vehivavy fa aza vela anapaka de araka le teninao teo hoe misy lamina zany ny lehilahy no men'Andriamanitra n'ilay vision misy pitarika eo zany de iny vision iny no taterahany rehetrarehetra aty ambany aty de ny vehivavy aza vela anapaka ozy satria raha voan'ny vehivavy zany manapaka de baikobakeo le vehivavy de lasa misaviritaka le lasan'Andriamanitra misy korotanao fa araka le fanazavana teo hoe ny vehivavy de manaraka tsara ilay zavatra efa tapaka lay ray aman-dreny ara-panahy lay lehilahy zay mihitsy le izy pasteur ertina fa na izany na tsy zany nefa raha mandinika tsika ny tantaran'ny baraka sy ireo mpanompon'Andriamanitra vehivavy atao anatin'ny fiangonana satria zao notadidio a rehefa mitsangana tamin'ny maty Jesosy tsy Petera no nahita azy voalohany tsy Jaona nahita azy voalohany fa mbola Maria Magdalena ihany koa no nahita azy voalohany ary Maria Magdalena nandeha nanambara tamin'ny Petera sy ny apôstôly ny tena ny joro vavolombelona nampianatra ny apôstôly mihitsy koa raha tamin'izany fotoana zany manao hoe efa nitsangana ary zareo ny tompo a nefa ireo apôstôly be tamin'izany fotoana zany salan'ny Tomasy moa de tsy nety nino mihitsy hoe nitsangana ny tompo fa i Maria Magdalena no nampianatra azy zany hoe raha to zany kianangininy Maria Magdalena dia be lehibe tamin'ny mpianatra mihitsy tsy nino tamin'izany fotoana zany manamporofo pasteur hoe ny vehivavy de manana ny andraikitra sy ny asa fanompony ihany ao anatin'ny fiangonana tahaka n'ilay vehivavy atao hoe baraka teo zao dia nisy fahasoavana manokana tao aminy satria mazava tsara volazan'ny baiboly a akoatra ny nampaminany vavy azy dia ny tsara ny Israely izy nandritra ny 20 taona zany hoe sady teo amin'ny fitantanana ihany izy amin'ny akapobeany teo amin'ny rarahan'ny firenena no nandray anjara ihany koa amin'ny mahampaminany azy sady mpitondra firenena zany izy no mpitondra ny afatra Andriamanitra ihany koa tamin'izany fotoana zany fa saingy zao raha mandinika nyty histoira n'ity baraka ty tsika de napetrany tsara ny toerana maizy azy baraka satria baraka no azo naverina hoe tompona andraikitra voalohany ihany teo amin'ny firenena dia napetrany tsara mihitsy hoe ianao ane no tokony manafika nefa raha mandeha de tsy ho voninahitra eo le sy ho voninahitra eo an-tanam-behivavy le izy zany hoe i baraka zany nanazy fahefana azy de nametraka ny toerana maizy azy ihany koa ny lehilahy tamin'izany fotoana zany ary zay ny nafinaritra ny fiarahana izy mianada teto amin'ity Mpitsara toko fahevarity ka nanome ilay fandresena ho an'ny zanak'Israely iray manontolo azo eritreretina izy io pasteur ertina na de aty amin'ny fitondrana tokantrano azy ny baiboly a de miteny mihitsy manao hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo ianareo vehivavy maneke ny vadinareo zany hoe ny lehilahy zany de tokony ho tia ny vadiny ary ny vehivavy tokony manaiky ny vadiny reo rafitra reo a no mahatonga ny tokantrano milamina fa vokoatra ny tsy fanajana ny io rafitra io zany am'izao fotoana zao de lasa mikorotana ambony ambany ny vehivavy lasa mitondra n'lay tokantrano zany hoe izy ndray zany lasa lohany ao anatin'le tokantrano de lay lehilahy koa nefany a lasa tsy tia ny vadiny koa de misaviritaka ambony ambany le fiainan'le tokantranony olona am'izao fotoana zao ary zay no mahatonga ny hoe fikorotanana tsy hay azavaina mihitsy ao anatin'ny tokantrano satria tsy mipetraka araka ny tokony ho izy lay rafitra ara-baiboly lay tokantrano de lasa mahazovahana be
ny filanaranofo lasa mahazo vahana le asana devoly ao anatin'ny tokantrano am'izao fotoana zao zany pasteur ny maharatsy ny hoe ny lehilahy lasa mpanasa vile na lasa manasa lamba na izy ndray manasa tantinjaza fa ny lehilahy zany de tokony anana ny asany ara-dalàna tokony hitady vola ny lehilahy ary tsy tokony ho kamokamo mihitsy ny lehilahy zany mamelona ny vady aman-janany fa mifanohatra am'izay zany izy io raha ohatra ka le vehivavy ndray no lasa miasa de ny lehilahy ndray lasa manolo tantinjaza manolo ny kosin-jaza kely atao anatin'ny tokantrano de lasa tsy normal zany io tokantrano raha ny neny ndray lasa lohany mpitady vola de le rangahy ndray lasa manolo any kosin-jaza atao anatin'ny tokantrano sady manendiny sakafo atao anatin'ny tokantrano ato tsy midika koa tsy mifanampy fa raha mifamototra ohatran'izay le izy zany de zany mahatonga le hoe ny lehilahy lasa tsisy valeur ny le lehilahy ndraindray sady tsy asian'ny vehivavy sasany vidiny zany no le hoe sady mety kamo izy no mety tsy mitady vola izy mety tsisy neninina izy dia tsy asian'ny olona valeurany de ina moa no tiako lazaina hoe samy mipetraka amin'ny andraiky ny dolidoly ny lehilahy rehetrarehetra na ny vehivavy rehetrarehetra zany mihitsy ny namoronan'andriamanitra n'lay olombelona hatrany ampiandohana zany de nametraka mihitsy ny baiboly manao hoe ny lehilahy no niavian'ny vehivavy fa tsy ny vehivavy no niavian'ny lehilahy i adama aloha zay vo eva avy amin'ny adama nakana ny taolatezana de eva dikan'izay tsy mety mitovy zory eo tsy mety mitovy mihitsy ny lehilahy sy ny vehivavy fa ny vehivavy de vehivavy foana ny lehilahy de lehilahy foana ary ny zoan'ireo eo anatrehan'andriamanitra samy hafa mihitsy ny zoan'ny lehilahy sy ny zoan'ny vehivavy samy olombelona reo fa tsy mitovy zo ny lehilahy de natao hitarika fa ny vehivavy natao anampy tsy hoe natao tsy anan-jo ny vehivavy fa natao anampy ary ny lehilahy anankiray manana vady anankiray mpanampy tena manohana ny tena marina ane pasteur matoa misy pasteur anankiray mahomby na misy filoam-pirenena anankiray mahomby de tsy de le filoam-pirenena loatra ny mahomby na le pasteur loatra ny mahomby na le mpitarika orinasany loatra ny mahomby fa ao ambadika eo na tsy taza le vadiny de le vehivavy mihitsy ny tena manohana azy tena manohana azy ara-tsaina manohana azy ara-tsakafo manohana azy amin'ny lafiny rehetrarehetra zay le toerana misy ny vehivavy zany hoe ny fahombiazan'ny lehilahy de ao amin'ny vehivavy tsy afaka misaraka mihitsy zany reo pasteur fa raha hoe ny vehivavy anankiray indray no tonga de misoadina be de potika le zavatra ataon'le lehilahy mandrakariva ny fafahambaraka ho an'ny lehilahy de noho ny ataon'ny vadiny reny le hoe misy lehilahy ohatran'izao ny vary lavo na misy mpanompon'andriamanitra anankiray tsy mandeha am'izay lohan'ny ko ny asa fanompo ny vady raha matoa ihany ko ny matetika ny eo ambadika io zavatra io fa matoa koa mahomby le mpanompon'andriamanitra de mbolo raha matoa ihany ko ny tena marina ny eo ambadika io zavatra io pasteur Ertina marina zany pasteur eto ampamaraparana ny fampianarana de karazana fampahirazana kely angamba pasteur na maraparana atsika azy hoe raha tao anatin'ny 20 taona no Mpitsara ny zanak'Israely reto jabina mpanjaka ny Kanana sisera commande miaramila reto 20 taona ngarangidina miaraka mitanjaka sy herenanana hery sy tanjaka ananany sanitsainy hoe pasteur hoe manana kalesy vy ohatrany hoe tank zany anao 700 izy zanak'Israely tsy manana nandray ary Mpitsara tena hoe 20 taona Mpitsara reo tapitra ny 20 taona kosa mifamatika le tantara zanak'Israely indray ny afaka naharesy azy zanak'Israely indray ny naharava azy tao anatin'izay ny fataperany fa 20 taona zay pasteur to zany hoe nisy fifamadihana tantara zany ny tiako tenenina am'zany zany tsy hoe raha resy ianao androany tsy voatery ho resy foana ianao rapitso rehefa ao ny fibebahana rehefa ao ny fanolora-tena rehefa regle ny fiainanao eo anatrehan'Andriamanitra tena hoe milamina zavatra tokony nalamina teo anatrehan'ny tompo pasteur tovo possible ifamatika io tantara io pasteur raha ny enjery ianao androany raha potika ianao androany tsy maintsy tsy voatery ho zany ny afaka rapitso tsy voatery ho zany no nitranga amin'ny herinandro raha tao anatin'ny 5 taona ianao tsy nahomby 10 taona tsy nahomby hafa baraka potika fahoriana tsy voatery ho zany foana ny toyany rehefa mihitratsehatra Andriamanitra pasteur tsy voatery zany ny toyany fa hitatsika ny toy io ny tantara io fa rehefa Andriamanitra am'izay nanome baiko hoe andana manafika mitsangana am'izay de manomboka eo ny fahombiazanao rehefa ao amin'ny fotoana n'Andriamanitra de manomboka eo ny fahombiazanao ary zany ny ampaherezako ny mpijery pasteur rehefa niezaka ianao tao anatin'ny herinao
tao anatin'ny tanjaka tao anatin'ny fahaizany nanao zay farahery anao fa tsy tavavoaka manandrama hoe raha lasina ambavy malala tena hoe ampidiro atsehatra andriamanitra za tena ty teny anao mpanaraka nyity fandarany ity fotoananao zao e fotoananao zao raha lasina ambavy malala fotoananao zao raha tara am'izao anao de mety ho tara fa za tena mibata anao ary manaingy anao mihitsy hoe andao ietsika fa ho hitanao zany andriamanitra miasa ho hitanao zany andriamanitra manao zavatra ary ho hitanao zany andriamanitra anova amin'ny fiainanao aza mangatakandro fa ndao ietsika anompo an'andriamanitra zay gny pasteur fa de nda ivavaka tsika isotra ny tompo makasitraka indrindra raha io raha afaka nandray zany fampianarana sy toroteny zany teto ndray zay androany tena fantatra fa ireto olona ireto de tena mila famonjena ireto olo reto mila fanafahana ary reto olo reto mila fitahina fantatra indrindra fa misy an'ireto olo reto tompo tena hoe natolotra ao teo am-pialatanany fahavalo natolotra ao teo am-pialatanan'ireo tsy tia azy tonga am-pialatanany problème mandifitra olona vokatry ny fahotany nefa fantatra koa fa mamindra foanao ary mamela eloko ary raha mbola voniny hitsangana izay de fantatra fa mandray anay ianao mandray anay ianao mandray anay ianao mandray anay ianao ary mamindra fo aminay ianao ary mindro efa tsy maintsy mitsangana ny fiainanay androany ty androany ireto mpijery reto ty hotahinao ary hojery anao manokana misy sora tompo amen amen zay pasteur ny azo ndrasana androany fa de manaraka ngamba ho ampitatsika amin'ny raha landray nigny toy samy hotahin'andriamanitra tompoko dia mirosotsika ao anatin'ny boky Mpitsara toko fahadimindray raha pitso mbola miresaka zay tantarany Debora zay ndray tsika raha toka sitrapon'andriamanitra veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Rankiary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivona manasantsika rehetra